Ny vinany toetry ny andro eny an-dranomasina ny talata fahatelopolo ny volana jolay amin'ny enora maraina ka hatramin'ny alarobia faraka amin'ny telopolo ny volana jolay amin'ny enora maraina. Ina hatrany ny isina alondrano any amin'ny morontsiraka atsimo andrefan'ny Madagasikara ho an'ny rapiso tontolo manodidina ny 3.5 ka hatramin'ny 4 metatra ny avony alondrano voavinavina ao anatin'izay ka manakera araka izany ny fampitandremana momba ny alondrano izay miloko mavo ny morontsiraka eo anelanelany Toliara hatrany amin'ny tanjona Vohimena manoloan'izay dia entanina hatrany ny amponina amin'ireo morontsiraka ireo mba hiomana sahady ny mety ho fiantraikan'izay alondrano izay anaraka ihany koa ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro eo ihany koa moa ny toromarika izay omen'ireo manam-pahefana isa tokony mba hisoroana ny loza mety ho ateraka izay. Izay no mahakasika an'iny fa ho an'ny morontsiraka atsinana Madagasikara tanjona Bopahomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy anorana tandrivodraona vitsy ny maraina ny alarobia ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 7.30 kilometatra isan'ora mety hahatratra 5.70 kilometatra isan'ora indraindray any amin'ny tapany avaratra anonjabena ahery ny ranomasina ao anatin'izay ka ny avony onja tombanana ny didina ny 1.5 ka hatramin'ny 2 metatra mety hahatratra hatramin'ny 2.5 metatra ho an'ny morontsiraka avaratry Vohimara. Tanjona Angotsy hatrany Manoro isy rahona mandalo izay mety ho arahina orana malefaka indraindray ary ho avy atsinanana ny rivotra any amin'ny tapany avaratra manodidina ny 7 ka hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora ho avy avaratra atsinanana kosa izany any atsimon'ny Toamasina ka manodidina ny 7 ka hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora hatrany. Dia ny mpanonja na anonjabe ny ranomasina ka ny avy ny onja 1 ka hatramin'ny 2.5 metatra. Manoro hatrany Taolanaro isy orana tandrivodraona any atsimon'ny Mananjary manomboky ny alina ho avy avaratra ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora any avaratry Farafangana ho avy atsimo atsinanana kosa izany any ankafa ka ho 7 ka hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora tombanana ho avy avaratra amin'ny faran'ny fempotoana ka ho 12 kilometatra isan'ora. Anonjabe ny ranomasina ary ny avy ny onja 2.5 metatra. Taolanaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena anorana tandrivodraona vitsy amin'ny fiandohan'ny fempotoana ary ho avy atsimo atsinanana na atsinanana ny rivotra ka ho 12 ka hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora ahery ny ranomasina ary ny avy ny onja tombanana anodidina ny 2.5 ka hatramin'ny 3 metatra noho ny alondrano avy any atsimo andrefana. Ho an'ny morontsiraka andrefan'ny Madagasikara kosa indray tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Ankaboa mety hisy orana tandrivodraona vitsy any amin'ny tapany atsimo amin'ny fiandohan'ny fempotoana ary ho avy atsimona atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 12 ka hatramin'ny 7.30 kilometatra isan'ora ahery ny ranomasina ary ny avy ny onja 2.5 ka hatramin'ny 3 metatra hahatratra 3.5 ka hatramin'ny 4 metatra ny atsimon'ny Toliara isy ny alondrano avy any atsimo andrefana. Tanjona Ankaboa hatrany amin'ny tanjona Filanandra ho maina amin'ny ankapobeny ary ho avy atsimo ny rivotra ka ho 12 kilometatra isan'ora mety hahatratra 20 ka hatramin'ny 7.30 kilometatra isan'ora izany manomboka ny atoandro anonjabena ahery ny ranomasina ka ny avy ny onja tombanana nodidina ny 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra mety hahatratra 2.5 metatra indraindray any amin'ny tapany atsimo noho ny alondrano avy any atsimo. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava ho maina amin'ny ankapobeny ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 12 ka hatramin'ny 7.30 kilometatra isan'ora ho avy andrefana kosa ny tolakandro ka ho 7 ka hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora ho tonina adiny mpanonja ny ranomasina ary ny avy ny onja 2.5 ka hatramin'ny 2.5 metatra. Amaranantsika azy ny morontsiraka Analalava hatrany amin'ny tanjona Bopahomby andraona mitsitokotoko manakaiky an'ny Nosbe ary ho avy atsinanana ny rivotra amin'ny maraina izay manodidina ny 7 ka hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora ho avy andrefana kosa izany ny tolakandro ka ho 7 ka hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora hatrany ho tonina adiny mpanonja ny ranomasina ary ny avy ny onja 2.5 ka hatramin'ny 2.5 metatra.